Faly miarahaba antsika vahoaka ny Tamatave tsy vaky volo. Tonga aketo moa zay fikambanana ny Cité des Jeunes Tamatave hanome fisaorana manokana antsika jiabijiaby. Vahoaka nanjifa an'igny cahier kit scolaire nataonay igny. Zay moa zany nikarakara an'igny hetsika igny mba ho fitsonjovana antsika ray aman-dreny mpianatra mba amin'ny fampidirana mpianatra antsika amin'ity taona ty. Mba hoe moramora amintsika zany le fampidirana zaza dia nagnano an'igny hetsika kit scolaire mora igny zay mba ho fitsonjovana antsika jiaby. Ya, miarahaba ny vahoakan'ny Toamasina, ya tsy mipasika nefa malamy miarahaba miverina miarahaba fa miarahaba antsika rehetra. Eto dia maneho fisaorana zay ny ray aman-dreny izay nanjifa an'iny kit scolaire mora iny. 5 andro androany no nanaovana ny hetsika iny ka tamin'ny latsinainy ka ho farany rapitso izy io fa androany zany zay no fahadimin'andro ka isaorana antsika ray aman-dreny zay nanjifa zay nanontany ary isaorana zay na sy nanjifa na sy na dia isaorana aby jiabijiaby. Ny kit scolaire moa zany tanjony aminazy io dia mba hanampiana ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny resaka fampidirana mpianatra satria iara-malala zao ny fiainana, iara-malala zao ny zava-misy ka izay nahatonga nareto tanora ny association Cité des Jeunes nanangana hevitra hoe andao tsika mba hivondrona hanampy an'ireo ray aman-drenitsika satria etsika tsara be fa zany fianarana zany dia zavatra anankiray hoentsika hiady amin'ny fiainana, arma anankiray hoentsika hiady amin'ny fiainana ka teo no nahatonga ny Cité des Jeunes mba hanamora sy hanalefaka ny fampidirana mpianatra amin'ity satria eo koa ny droit, eo ny cartable dia tany miresaka kit scolaire zany no mba enti-manana afaka nanampianay tamin'ireo ray aman-drenireo. Isaorana ihany koa ny présidentanay, manana président moa zay any ary isaorana koa ny vahoaka ny olon-dehibe teto tanàna nanome alalana anay mba hivarotra an'ilay sy nanome lalana ny kit scolaire. I kit scolaire io moa zany dia namidy amin'ny vidiny tena mirary, amin'ny vidiny farany zay ambany, zay tsy mitovy ny tena tsena, tsy mitovy n'aiza n'aiza fa zany natao amin'ny farany zay ambany. Mariny etoana fa ny association Cité des Jeunes dia mivona amin'ny resaka asa sosialy. Amin'ny resaka asa sosialy anay rehefa nanao ny fivarotana io zay dia tsy ho anay velively, tsy ho an'izan'izany vola na hoe nizy azonay taminazy fa ho hanampinay ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny resaka fampidirana eo amin'ny droit zany, ho hampinay zany izy zany ny tena ray aman-dreny marefo hampinay mba hatafidiran'ilay zaza hianatra. Zay manokana no toy nyty hetsika ity. Manaraka izay dia ny fikambana araka tanora, zany hoe tanora maro zavatra feheziny zany atao hoe tanora zany, misy ny hoavy, misy ny efa lasa fa ny mahasoa Cité des Jeunes dia resaka hoavy ny tanora. Zay moa zany ny kit scolaire iny fa ny hetsika anay manaraka dia misy maromaro ny formation zay ho ataon'ny Cité des Jeunes Toamasina ka mampirisika atsika tanora, mampirisika atsika na tanora zokiny mba hanaraka sy hanao ilay formation zay ho ataonay. Manaraka zay koa dia izay Cité des Jeunes dia tsy manavaka na iza hiara-iasa aminay. Ny hetsika kit scolaire mety tapitra rapitso fa izay dia mbola vonona hatrany niza hiara-iasa aminay, hanampy anay amin'ny resaka fampidirana mpianatra zay na amin'ny resaka hetsika io dia misokatra hatrany ny varavaran'ny association Cité des Jeunes Toamasina. Ny bureau misy anay dia ery Mangarano apetan'ny Damascos eo, misy trano étage zay eo ny bureau misy anay ho Angelina anantona anay mba hiara-iasa aminay dia afaka manantona ny bureau na manantso ny laharana 033 31 104 01. Avery koa 033 31 104 01. Ny kit scolaire moa zany tsy tapitra teo fa misy point de vente-nay a Mangarano ampitany Damascos akeo manomboka amin'ny latsinainy zao io
jusqu'amin'ny faraparany volagna akagny akeo zay mangarano akeo ho an'izay ray aman-dreny mbola tsy nahazo tongava fa mbola misy ho an'ny zanakatsika akagny.